Record FM manolotra anao. Mizaka nosoratan'ny Soza Marie Yolande. Ponina Laina Zoto Naomi ary Nofy no anome aina ny tantara. nandray feo sy nana totosa miaro fi izay ihany ary jonina taraiky eto androany nao felana kely tian'izay le rangaty tena misosotra anody miandry olona ngaza ty izy dia maninana miandry olona na miandry amiza fa nilavana zorina otry ary tao tezitra be ndray za ny tsy nieritreritra anao azy ampatezitra anao ka ianao manadaladala to zao foana mampatezitra any azafady ary lao andeha matsiravina tsy injony sofa tsy hitany teo ilay antitra hita fa mpanadaly Bonjour chérie. Bonjour là. Tena zafady kifantara kely a. Mbola nanty ay. Evi manana fiara tsara tarehy be toy hoe lay. Mbola tsy le tena tsara io. Fa andao aloha andeha sao dia taraiky eto indray. Iny tokoa. Wow, mahafinaritra be ato anatin'ilay fiara. Oe. Mahafinaritra noho ny fitiavako e. Fitiavana lahy kosa tena hafa e. Sao dia nao nalony rity e. Nona kely fotsiny. Ka leo ary zany mba hivily kely any amin'ny restaurant fa za io koa mbola tena tsy nisakafo e. Aza mampijaly tena kosa lesy a. Ka le hiara hinana amindre mihitsy ny tena kendreka. Eve. Jona. Tena hafa mihitsy lesy miaraka amin'ny laty a. Zany e. Mahita toerana tsara sy mahafinaritra. Sady voky rivotra madio a, voky fitiavana ny fahafikisana ratsakafo koa tsy tany saina tsony. Ay, fa tamin'ny sipandre teo aloha tsy nanao an'izany rehetra zany. Boky. Fa ngaza mbola nanao an'izany sipy zany? Tsy misy ankoatranao? Za mantsy gaga hoe efa niaraka tamin'ny bandy hafa ndreko. Dia diso ny mpanompanako teo ampahitana andry raha ohatra ka efa nanao sipy ndre. Ilahy tia koa mahita lasaina fa nga dia efa tomba nanatony ny entana eny an-tsena mihitsy ity zaty. Tsy hoe entana mihitsy seria fa ny vady ange jerijery sao dia dinindry ary zany. Za zao tena efa eo amin'ny teboka hitadiavana an'izay tena ho vadiana mihitsy. Dia tojo andry dia tena faly ery. Faly ery sady sambatra e. Sary ve lesy? Tsy mihinana izay lazaiko ve ndry? Tsy hoe tsy mino fa mamy loatra lesy ny tena laoka ny vavanilahy. Tena tiako be nao vetsoana amiko foana azy zany. Aza matahotra kefa ho vetesiko miaraka amin'ny feo kiry zany ary ataoko eo pototsofondy foana. Enao tia mahita olona zaina. Zay. Ko ery izany tositosindry izany fa midofodofotra toy ny kidoro éponge zany ny sandrindry. Tsy rehefa laza olona fa éponge indray ny sandroko. Tena vavety akindry ity a. Tsy tongatonga ho azy zany fa ndry be tsikitsiky io mahatonga ndringeza be ohatran'izao. Efa vahana mihitsy koa ny lesy a. Hita mihitsy fa nareo rehetra golomba be ohatran'izao daholo. Fa andao aloha hisakafo amin'izay sery efa tena tandro ny andro. Iny tokoa. manao ny felana kely. Manao hoe nga tsy nianatra androany. Nianatra ve za dia hoarina no mentiko e. Fa nga moa tsy manao korontsony ianao rehefa sabotsy ohatran'izao e. Fa maninana manao korana tsy e. Taotsiko lovinao be mihitsy ane izany fianako izany. Ka mba te handrisika fotsiny afa tsy hoe falinitsikily fotsiny hoe ataovy tsara ny fianarana. Mody mamadidresaka eo ilay rangaty. Sao dia verina fa ketrina ilay tsy hatakatra ny tianao atao. Mba manaja tena rangaty a. Ny zanako hoe tsy efa mitovy amiko.
fa ety tanàny ianao no mody toka tena be mitady ametsy fetsy tovovavy fotsiny. mahiratra be ianao zany ny felana kely. Ary aza tsonga amin'izany felana kely zany foana koa e. Tsy kely tany aminareo mihitsy ka tsy ianao ihany ary ve miteny hoe mitovy amin'ny zanako. Kely mbola zaza ianao amiko. Raha mbola manantona ianao rangaty manomboka eto dia etsoko fonjeo. Fa ahoana? Lazaiko fampanolana. Felana, tsy any anelakela-taona anie manakatezaka aminao fa ety ampovoan-dalana. Fa inona mihitsy ny tena tianao atao e? Tsy misy ka. Tondritona. Tena dala. Dia veriny fa tena tsy misaina aty. Hita mihitsy fa tena antomola. Jereza to mbola fitafy anaovana. Nefa ny vetsy efa hitovy taona amin'ny dadanay. Aleo andeha tsena fa sao dia tsy ho masaka tokoa ny lokanay ka. Aty ve ny efitranao? Tena tsara. Efitra nikorotana be tsisy dia tanam-behivavy ohatran'izao ve ky dia tsara. Fa nareo moa tsy manana mpiasa? Nroana tamin'ny herinandro fa mpangalam-pihinana tsisy ohatran'izany efa eo aty mangala aloha toerana eto ambony fandriana. Ary aloha analanteakanjo ity fa tena mafana. Tena mafana be. Afaka manalakanjo koa nkindre tsy misy afa-tsy tsika roa rery ny ato. Ok zao ka. Fa maninny aleo hoe fiko eto ny hafanana fa saiketiny fotsiny hoe be ahoana kisery. Maninona raha tsy atokotanitsika no miresaka sady ao misy rivodrivotra mitsoka. Seria be olona be ange ao atokotany. Zany mba te ho irery miresaka amindre. Efe eny aty felana ho tanterahantsika eto androany amin'izay mifandriko. Inona moa zany fandrinao zany? Raha tsy diso ohatrany mbola tsy mitenenao tampoka zany tiana fa niaraka amin'ny laha voalohany zany hoe izay indrindra kia ary takatela tsara. Tsy aleo ve rehefa tena mpivatsika fa manao an'izany? Aza tao an'izany kiseria. Ka hoe mamanay hoe rehefa tsy viritsy intsony vehivavy dia tsy asiany lehilahy dika intsony ane. Ny lehilahy hafa manao an'izany fa raha za tena vao mainka manan-danja be amiko indry. Zany ve? Tsy mandanga amin'ny lahy zany kiseria. Zava-dehibe loatra anie zany. Zava-dehibe tokoa. Tsy mitsahatra mihitsy koa ty orantsika. Hitako. Nefa lahy tsy mitondra fiara. Mbola nampidirina garazy lesy le fiarantsika dia mety elaela indray fampiasaina. Efe Jona jery lany tsy anga mialaka etsy amin'ny sisiny itsy. Hitako io fa moa tsy tiako be mihitsy io. Mikoa tena lava alay fotsiny lesy ny volony iza koa nanao an'izany. Ny sipa kely amin'izao efa zany daholo nataony. Tsy manaja amin'ny mahavehivavy azy ny manao an'izany. Ny volan-delanga ho ny fotsiny. Zay aloha dia mariny fa ny bainina ohatran'izao tena tsoroko amin'ity fa tonga dia sama amin'ny vola be. Aza marikoriko ry Jona. Efa nitsahatsahatra. Mbola mandeha na fe io? Eo ary tafito i blouson-ako ity dia tsy lena intsony ndre. Jereny rano fotsiny lalana. Efa babeko akindry babeko indry raha tsy tia nitsaka an'io rano io. Sady rano maloto avy amin'ny dalana lesy io aza dia miferitraina ohatran'io fa efa ho babeko Merci chérie. Ataoko inona fotsiny ary tia lamosina be mivelatra ity fa tsy babeko an'ilay olo tiako rehefa tondra korana be ohatran'izao. Afa mihitsy latyry Jona. Ndriko kitena hafa sy mpamilay indry tsy misy tory zany ka eo ary babe ny data amin'izay matanjaka chérie. Odrais tena zany ka toinona sy toinona ny tanjany na azakazaka ary dia vita. Fa ento moramora ihany ka. Ka ahoana rehetra ry felana? Efa tsy felana kely intsony moa zany fa efa manambady eo. Efa manambady tokoa. Ary mitandremy ianao fa efa nampahafantariko azy zao fanaka nan-dalana ataonao anazy ao. Tsy karo tsara mihitsy satria nijery vilanazy raha siana fanena tamiko tatsy amin'ny kion-dalana tatsy afaka maly iza leo aty aminao. Tandremy fa mahasary mpiara azo loatra ka sao dia maratra eo foana ianao sady taolana antotro raha tapaka tsy hito intsony. Misaotra mifampitandremana felana.
tena tia marina ianao matobabe ny manerana ny tanàna ohatran'ireny. Sy tia be fialonana sa tsy nahazo ahy dia marary saina sisa. Namparary saina dia ny vehivavy atao tsinitsinona loatra ambakaina felana. Inona ny tiana ho lazainy sa mitady anosina? Firaritsoaza no ataoko fa tsy ozona dia apiako hoe mitandrema tsara ihany izay fa lasa manao teny hafahafa foana ohatra ny mahatonga saina izany foana koa indrangah iny. Sy za koa ny vaky loha amin'izay tena nadala rehetra izao. Ka ho anara-bainina ohatra mijerijery angenareo izany sy zao manantonako mitandrema kely nareo fa hitaraina ny ankiziko sy any lalana ara-bainina. Fantatry tsara sena ndray mandray ny seko azy. Inona ny tianareo lasaina amin'izany tia ampafantatra ny tenako amin'izay fotsiny ahy. Ay dia izany ny anadalana ny sipako. Tsoriko fa tsy voadalanao izany iny sipa avany ambany vohatra iny, tsy tia vola, tsy mampirafy. Zao diovo ny sainareo, tsy mpanadalana hanimba zazavavy fa noho izy mpiray-tanàna dia mba miresadresaka fotsiny. Raha resaka tsotra tsy hitaraina amiko izany izy rangahy fa ataovy mbola maheny fitarainana nefa dia ifandraitsika. Tsy tsika hoe lana dia efa mitovy amin'ny datako aza. Ifonana izay natao sady ohatrany tsy misy vola akory ary mipaosiny lako. Tsy misy ho tantahany sipako. Zona fa inona koa ary ty mahakivikivy sy miaritra be ohatran'izao sady ohatran'ny malemilemy ohatran'ny lamba. hoy manany hoe be voka ahoana tsara ka izany be voka hony fa mpaminamy ve mamanareo raha mifijeriko anao zao aloha kibo fisaka tsy mibotsina na botabota azy ianao misy tay tsara tsy be valahana. Tsy mpaminany izy fa ny fanarahan'ny fotoana am-pisambolana ny lazany izany anie. Za koa tsy nanafina fa avy dia nilaza fa efa nisy firaisana teo amintsika. Inona koa ary ty tsy mahay mandangy ty? Fandangy ahoana? Zao tsy mino ny teny mamanareo zany fa aleo manantona dokotera mihitsy alalana zany. Miombon-kevitra aminao chérie fa tena betibe tsy nisy ohatran'izany anie za malergie fe. Fa ahoana? Ka amin'ilay hoe nanao firaisana sahazy. Sis toetsaina efa taloha zany hoe tsy manao firaisana zany nefa manao sipa chérie. Sady ianao anefa 20 taona fa tsy hoe vao 10 taona ka zareo tsy manaiky fa tezotra be. Pandao ndreka be voka amin'ny ahoana ary. Za koa aloha tena tsy mino fa i mamanareo nefa tolo saina be vao tsy tonga fotoana kely ve dia hoe be voka mila ampivoarana ny sainy. Tonga fa maraina be ianao. Efa nataonao velo le izy fa tsy mifatongavako nanontany iny. Hita fa tsy nahandro ny andro maraina mihitsy ako. Efa nataoko? Ay vaovao tsara mato hitako miramirana be ohatran'izao ianao vaovao tsara be. Sura letsy zany eo ambakaky vao ray volana mahery kely fotsiny anie nanao firaisana sika dia ahoana moa zany hoe be voka. Zona tena be voka jereo ty test ty maninona inona avy ireny kely hoe efa hoe be voka felana oko sika tsy fa mahazo vazy tsy hijery any plastika kely iny fa zay marina lazaina zavatra toy izany kosa very jona dia atao vazivazy be voka ho aza ka inona ny lazainao fa hoe vaovao tsara fa zany ve dia vaovao ratsy aminao tsy vaovao tsara mihitsy zany tya be voka hono le aza sy mpamora be voka mamanay nefa ny teny fa mamanty ahoana hoy mamanay raha fantatro fa sy mpamora be voka ihany na mpiasa fimailo ny olona azy efa miaraka roa taona tsy misy zazy zany. Iza ahoana zay atao amin'io zao ny everina samy mbola sipa kely sy bandikely zao dia taiza sady tsy misy io ka mamanay efa ny teny fa tsy voateo avy ny teny taminy ihany fantatro ny tianao atao hoe fa tsy akeko ny anala zazy zany sitrapo ka aleo zakaina kala tsy misy sainy ty zany raha nanaiky mihitsy ny ray aman-dreniny tony le aza ry zareo azany nanaiky fandaminany fa nataondre ray aman-dreninao koa tena mahakivy ohatra andre mihitsy ny ray aman-dreniko manao zay mahakivy amitry zareo ohatrany hoe zany naniranao anao firaisana ka marina ny azy raha ny sainy ianao tsy nanaraka lehilahy dia tsy nidy tao an-trano ohatray
Ianao anie nitarika atao any efitra ny torjonny. Za azy efa saika hivoaka dia tsy navelanao fa hoe hanatanteraka ny fandrianao ianao mihitsy ny tena vehivavy ketrina ary fielana. Za ve ny vehivavy mbola virgin izany dia anaiko hoe entindela amin'ny efitra mangina. Zany ve mivavanao ry Zona? Nefa tenao fototra izany. Ianao ny tena mahay vandoa e. Zao ny bandy lasa voatery isoratra amin'ny tony. Ho mafy mihitsy aly aty e. Ny tenanao ihany ny fantatro fa tia za. Ny fiainako no afaka manontolo voafoaka amin'izany. Fa tsy efa nitolorako hevitra ve ianao fa ianao mibeloha e. Io mamanay hoe zany foana ny teneninao. Nefa jereo vava mamanty teo. Dia zakao no natao hoe efa nananatra patati patata zay katsaka tsara maso vanjobory leo be mihitsy ameno ny feo amin'ny mamanty. Tsy namposiko ry Jona. Inaovana teneko anasisana miveriko. Anampitampy sy anafosafo no miteny ato izany. Nefa ikiboko ihany anie no ankalandro iray aman-dreniko ahy satria nandika ny anatra zareo aho. Tampitampo safosafo tampitampo safosafo. Tahaka sy totondry eritreretina e. Tahaka sy totondry ahoana? Tena leo be miresaka amin'ity eto aleoko misy miala kely any andra lahy. Andraso fa araka aminao any. Mijanona ianao. Tena mila makarivotrivotra kely aho. Efa hoe mijanona. Jona. Tsy misy miaraka amin'ity zany io. Andray. Efa hoe tsy misy. Efa tsy mandeha dia tsy mandeha. Sao ve ianao vao tonga ry Jona? Fa inona ny olana? Dia tsy mba mieritreritra mihitsy ve ianao? Jereza sy tia kiboko tia irery no ato. Fa inona moa ny eritreretako atena e? Vehivavy tsy misy sainy tena. Ary raha io kibo tena iny tsy fo tena dia eo tenisany. Jona, jereo no nabeny izahay. Nona? Averiko atena ndray fa vola efatretsy ny elan'ny paosinay menakavy nanaovana ny soratra tena iny. Sakafo be tenisany ary niotsanosan'oatra nyrenireny. Mba niantoka efatretsy koa ny endray aman-dreniko e. Izy ireo ary efa tena sahirana saingy tsy tia niteraka tsy manambady ny zanany. Ka dala tena daholo zany e. Tenisa amin'ny menakavy efa sahirana tena mbola mipingapinga be voka. Fa nga sitrapoko samirery io ka. Dala tena io. Zay ny tena marina. Dia reto eo e. Ary za tsy mahita an'izay anina ho anteny eo zany. Satria efa vola be ny laniko tamin'ny tena. Vola efa lany zany ry Jona. Sakafo efa lany tamin'ny tapabolana kosa ny tany sainao. Efa tamin'ny fisoratana ve dia mbola tenenina ihany. Inona mbola tenenina izany? Ka tsy maintsy miteny aho satria mafy amiko ny nanambady. Sady za tonga dia tsoriko fa za tsy miasa bro zany. Tsy miasa izy, tsy misy vola. Jona, dia zany ve sisa ilay fitiavana goavana? Teniteny foana ity. Taloha zany ry anina. Tena mandobe ty. Taiza ny fofana. Tena losoka ty varavarankely ty. Sofa ty ambondrena ny trano misy anay. Aizy tena ary felana. Ty ay. Aizy tena e. Efa fanty fandrina feno loha ty aloha. Saika la tsy vanity. Fa maninona nomenao totondry? Dia zany tokoa ve sisa nomenao aho? Fa inona ny tadiavy tena akoatran'izay Tsy nisy ray taona akory very Jona ny rana dia efa zao sahady ny ataonao amiko. Aizy ireny teny mamy nomenao hatramin'izay ireny. Ka io tena be voky io olana. Andray? Raha tsy be voky tena mbola manja be vola ny fiarahana ary tia. Ka izay neny mahavehivavy ahy mety be voky. Tsy mila vehivavy mora be voky zany zao ban'izao. Ny arevy azo teny zany. Ny arevy ao mbola masaka amin'izao. Sady tenisany ake olona sahirana mianakavy tsy azo iterana. Fanambaniana tokoa no nataonareo mianakavy anay satria tsy dia manana toanareo e. Nefa fantatrao tsara ny ery Jona fa tsy dia manana izay e. Nefa ny rahanao ihany Tia lalany tena varina ve tena Fa ahoana reny dia tena tenena foana toy izany ahy e. Mileferiko ihany fa iza le chéri tsy misy fetra fanoanao taloha. Efa lasa nandositra tia. Efa niova lasa satria fahadiovan'ity ihany nahatonga anao chéri. I chéri sy anao andreny rehetrarehetra reny. Zao ty efa maloto be. Sady efa be kibo. Tsy misy ilako azy tsony. Tena diso fanantenana ve azy zany? Mihevitra fa enao tena tia azy sy nampanara-po ahy. Ay misy tanjona hafa mody nanaovanao tsy. Ary manomboka rapi zao. Dia efa tadiavy tena azy. Tsy misy alme anina ny ty tsony eo.
Tsy misy ame vola hividiana ny tian'io lamban-tsanak ty io. Mazava. Ay. Fa ira za manto be eto zany. Ka hoe nandohany ianao ty hoe. Fa faontia. Tiala vretra ty. Asa tetazoana re zay. Marahane zany. Ry ray aman-dreniko aza tsy mbola nikasitanana to zao. Fa iza tsy maintsy mikasitanana ty ary kasy tongotra tena manomboka zao. Jerety. Jerety takabe ty. Tonga ty any amin'ny lakatobavasy ty. Nanenenako. John, nitady an'la mihitsy ange zahay. Nety. Tena faly be aho hoe nitadiavinao. Fa ahoana ny ty tia manambady tia? Vao niala kely teto tanàna ve lesy dia nanambady nareo? Nga hita ry Nety fa sendran'izay vehivavy adala. Dia lava hiaraka amin'ny adaly. Tsy adaly izany vehivavy izany fa vehivavy fatsora. Jereo fatorany amin'ny kibo ela zao. Dia jereo fa tanteraka amin'ny fanindriana. Zao lasa vadiny la. Nefa velesy labandy kely bokosy kely ohatran'ny mbola tokony revy be ngela. Ka hitandre nary papa sy mama ary ange nyteny azany e. Mahitana hoe mpanana dia manao fika mahabevoka. Tena mafy ange Kirinety manjo ahy. Ahoany? Lasa vao gidra amin'ny papa sy mama foana. Asainy miala ao aminay. Hoe tano izy vadin'lahy io. Aza mametsy ny andreo ray aman-dreny lahy kosa lary jonina. Marina be ny endry zareo. Tsy tokony sipa ohatran'izany mihitsy ange no vadiny lahy na mbola tsy hitako azy izany sipa izany. Dia haiko fa tsy mendrika ny lahy. Tena nijabaka ary Nety. Fa efa firy volana ny kibony? Eo amin'ny 10 volana eo angamba. Zany a? Ary sao dia tsy lahy kosa raha ny rain-janana. Tena omety ho zany tokoa e. Asa? Sady sipa miseho endry be any izy e. Indraindray izay miaraka fa kotian'izay bain'izay izy. Dia apriato e. Asevy mandeha any amin'izay rain-janana. Nety e. Tena mba ome volany aloha ty fa tena tsy misy a. Astre. Tsy mahame gote atsony ange ho any ao an-trano e. Hatramin'ny nisy kala ratsy io. Palahelo lesy lahy zany ry jonina. Ndao anaraka e. Tena hafa mihitsy ianao ry Nety e. Hafa dia fanararoatra. Kosa tsy manararoatra anao zany kosa e. Ka tsy efa ataon'ny lara ve zao za hoe fangalana vola dia sipa kely lavo kisana somena fitiavana. Efa tsy anao an'izany tsony kosa kia. Efa tena iova manomboka zao. Efa voafatotra ve vao hoe iova? Nety e. Tena mila nao anampy ahy. Zamory Nety e. Nety ane vonona foana e. Atalan'izay manao ratsy amin'ny foana io. Ny tany tsy anaovany ratsy ane ho ny mbola hiverenana ry jonina fa tadio zany a. Hita mihitsy ho aky. Tena marina zany e. Vao tetirika la tsy vadia. Vehivavy mpamitaka raha tsy fetra. Vao a. Mamondray jonina masina. Vao a. Alo vanaingana. Tsy mety izany indray zao no menomenoman'ireo ray aman-dreny rapitsy nefa ny zanany no mitabataba sy mikotrokotroka be eo. Fa ina ihany mbola atao tenao e. Sa efa ao indray le lehilahy tena. Efa ho avy ary jonina. Ary midira ianao. Tsy tena no baiko ala hiditra na izany eto. Azo tia zany. Tsy mibaiko anao ane za fa ianao efa mivilambilana be eo so dia mianjera mitenenako an'izany e. Fa ny vilana tany an-trano indray tena sa tany an-trano indray tena jonina fa maninona ny te hatosika mafy be ohatr'izany kosa. Raha nisy kely dia nitaraboka. Voatosika be ny azo teny fa mbola ho avy le akisoba ve. Idio valavalana io. Jonina, dia nisy sonao toka ve dia hanaovanao erisetra amiko toy izao? Za zoba zone na mpidiry tena kiso. Ankehitriny ary ty vao tonga saina. Mipetra teny eto akaiko eto fa miresaka dia mila enona. Eny ary efa eto akaikinao fa asa taroana. Iza ny ray jandraky tena. Enao? Enao izy? Enao jonina. Zaza fitatena ary le joko fetsy ty a. La zao moramora fotsiny. Iza ho any ndray nio zaza ho akibo teny io. Fa enao jonina neny nahabevoka anahy. Niaraka tamin'ny tena fotsiny afa tsy nahabevoka te zany.
fa ny lehilahy teratany hoanina be voka tena. Tena marina ny tena mama fa rehefa tsy maditso ny vehivavy dia tsy atrokisan'ireo lehilahy. Sy misy rariko a tenireny tena antry tia. Tsy efa ny TV afa tsy mila zany tonontonona foana atao tsofa. Jona, asa tao an'izany rezahy. Ka zao saza tery. Andre. Rofoneta tena dia eto any amin'ny lehilahy tena. Ianao ihany lena. Ianao ihany reny lehilahy niaraka tamiko. Na sy tena fahazavana ka. Tsy nahita izay natao tena tany. Rofoneta na dia lasa. Laza ho aho. Ho aiza kosa e. Jona, asa tao an'izao a. Foazy. Jona, ahoana? Nona be a, ndana angalo hanina. Ka ataony tsy misy inonina e. Any mamana ihany ambany e, angakangana. Dia tenena hoe ahoana izy? Zany koa fe dia tsy hainy ty e, omeo sakafo hoe John. Angana. Eny ary, lasa vetivety a? Tena marary zany tontoloko zany e. So dia mba namely rindrina ary. Efa so tena rarotiny kiala ratsy io ny daroa anaty eto ary atamin'le samamo iny. Tena tokakolo reny sotroko tao andronety reny. Tia ny sakafonao. Ary fa ino ny ty tena kotsa be ty? Notobasa mamanareo rano mafana fa nilazainy fa zany nampitapatapanao. Tsara zany. Tena marina ny asy. Ary meo raha mangatsika afa-tsy. Ty. Arono a, nataony ty inona moa ny tontoloko fa ohatran'ny mararirary be. Fa nga zany anao inona fa ianao ny daroka be haka? Karaha ny daroka an'ity a, ty angarindrina ka rehefa hoe momena totondry dia mamely indray marary. Ka ianao nefa tena mamy dia nasisinao totondry daholo na ny fandriana na ny armoara na ny rindrina. Dia navela tena nanao an'izany a. Jereo ange fa tena marary be ny tanako hoe. Ka ianao nefa nasaiko mipetraka e. Za tsy hipetraka ary ty a. May an-tanako. Indray zao izy no lasa tsy nisolo akanjo dia ho avy indray zao indray ny teny amiko hoe lasa tsy mahavatena tsony ny zanany hatramin'ny rahako taminy. Midiraingana fa tena mila fitsaboana ela zany a. Efa misy lasopy be sy sosisy efa masaka ato. Za mihitsy zao no tena ilaiko e. Hafa ihany ange ho miaraka aminety e. Ao, mangala toerana etsy ambony fandriana etsy aloha elahy. Fa jereny nety any an-tanako e. Andray, tao maratra sy mivoaramena be fa naninona io e. Ka za koa ary mba gagako. Niala teto ane elahy tsisy an'io e. Ka tena tsy haiko e. Io maraina io vao hitako io. Midika ane zany fa mivadiny lamy manao an'io e. Dia efa mieritrereta fa poizina zany nomeny an'lahy atsoatsy. Za nga mihinana ny sakafony io e. Ary za koa nga mame volazina ny ariary aza. Zany? Haingo trano fotsiny eo na ny volanina ny fatana. Mitady izany dia napahitany lahy mihitsy ko hitina moa. Ka za mihitsy e. Dia aiza izany misakafo? Ao mamanareo. Teny maloto no mamanay azy ao. Anga? Teko be kosa zany atao maman'lahy zany a. Fa reto aloha sakafo e. Masoto dia rehefa voky elahy dia mangala ina tsara eo. Zay a? Tena misaotra kinety malala seritiko indrindra. Merci beaucoup. Nety? Manao any nety? Victor, manao any? Tongovina? Efa ray volana zay ko. Tsy miova mihitsy nety Fa tadiavinao iova inona moa ary Victor? Ianao aza jereo mbola mislim matsara sy manao lunette be. Ka za te hitazona an'le atany rano foanako. Ianao mihitsy io tsy miova toe-tsaina io a. Dia ahoana? Ka hoanary nety mbola miaraka amin'le bandikely iny foana ve? Dia mbola be bizina ihany. Fa tsy be bizina koa aloha tsy ravaka volamena ohatran'izao e. Ka za efa zao mihitsiko. Be ravaka amin'ny fiantson'ny olona zao. Ny bandikely tsy maintsy miaraka amin'ireny foana ho a. Nety Inona? Mbola ho fongotra ny fanananao hanaovan'iny azy dia aza mitaraina amiko. Ny fiaranao ary rehefa hitako ny tonan'ny vehivavy tsara tarehy be zay. Efa niova iny. Ary tsoroko aminao fa za zao no migide azy.
aleo ary ampahafantariko anao raha ohatra ka tsy fantatrao fa efa manambady mibandy kely iny ary efa be voka be mivadiny. Fa ry Victor Tonko ngamba le rehetra pitsikilo mihitsy fa tena fatany daholo zao karazam-piainan'olona rehetra zao. Ka tsy fanahiniko ny alalan'ny fiainan'olona fa mandalo eto masoko dia mahaliana. Fa zao koa diso kely ihany ianao fa raha ny amin'ny jonina keliko dia fantatro amin'ny Tsipriany momba azy. Efa saribakoloko iny fa teniko aminao zany. Ka maninona raha zany tono saribakoly? Tsy mety amiko ianao ry Victor. No ny tantarako ve? Mazava ho azy. Ianao maditra be, mampijaly vehivavy, manambady be dia be, sady ianao fantsy be taona ka tsy ho azoko baikona intsony. Fa reny bandy kely reny no azo atao amin'izay itiavana azy na dia vidiana lafo be azy reny. Eno ary mety nefa rehefa mbola mitady ahy ianao dia sokafako foana anao mivaravarako. Azonao zany? Ty numéro-ko sao dia ilainao ihany ary. Eny mety ilaiko ihany amin'ny resaka bizina fa tsy hoe resaka fitiavana. Lasy ty io varavarana io. Ndraika ny anafatsy mivoretaka be eo eo fa idiko. Iza nangainao? Aleo oriko. Mba hitany fa tsy ilaiko e. Jona, aroso ny sakafonao? Sakafo? Sakafo inona? Sakafo taiza mantsy e? Nandeha tany mamanay ahy dia nomeny vola dia io ny vidianako sakafo arivo io. Tsy mila sakafo zany ary ty mazava. Mitady hevitra amin'izay amin'ny saviana any amin'ny sakafo indray mantsy hatramin'izay tsy nandeha tany an'iray aman-dreny tany dia ankehitriny vao hoe sakafo ka efa tsy misy zavatra mamidiko tsony anie na kiraro na akanjo na ireo kavina kely ara nefa tsisy tsony nefa noana dia voatery nangataka tany amin'ny neninay fa tsy zany nieritreretinao zany mihitsy. Tsy misy rarahiko an'izany fa zao tandremy fotsiny tsy ny kiraroko na ny akanjoko no amidy ato fa dia ataoko dia efa miteny azy zay dia zao koa hodisy hevitra ianao raha ohatra ka miandry ahihinana na hikitika ny ato an-trano ato. Efa voko zao bandy zao ry anina vao miditra tamin'ity trano ity ary tsara mpiantoka be mihitsy. Efa fantatra hoe zany foana mantsy ny tany saindreninao amiko eto hoe inety mahavita azy zany nety zany foana ny irairainy neto ny vonina ny mikavina volamena azy za momba iny ka marina daholo zany dia tsotra koa ny teniko rehefa leo ianao dia mialy eto mazava ary mikisa eo fa mahatsiravina na mijery an'ity aza. Nefa talota nahafinaritra anao mihitsy ahy nopabena mba tsy hanisaka rano maloto. Tena manofo ratsy ty marina ary ho lasa dala rehefa kelikely ataovy ao an-tsaina fa reny rehetrareny ny atao hoe velam-pandrika isariana an'ireo mahay vanto fa amin'izao kosa dia ataovy misy dalina misokatra be nge eo fa za mihitsy ny anosika anao iosonao amin'ny rano maloto ao. Zay tian'la rehetra no vidiako tena hoe zay tiako rehetra ve? Eno fa reny lamody vao mivoaka mampamanjamanja be an'la reny ndray tena miasika merci mihitsy kinety malala afara samy vehivavy mihitsy ty ianao tika tonga dia tsoro hoe afara sipan'lahy zay tokoa ny tena marina nety ahoana letsy sady sakambiny lahy be mihitsy aho zany ka tiako be ange dia tazoniko sao dia jerijereny salahy ka jereo fa aty amintsika ro daholo ny mason'ny olona ko aleo hijery zay hijery akia sika mifankaty jery tsy misy mivarotra kiraro le tena tsiriritiko be ndao fa viditsika zany inona ny olana dia hitandry koa reny patalola mody be amin'izao reny tena mety be amiko aty reny aiko tsara reny ka milay be mihitsy ny lahy zao rehefa manao an'ireny ary tena maharaka mihitsy angendry ity zany zao ny tena tsy afozako andry maninona tsy mikoto mihitsy ny taona fandry jeune foana nety indray dia zao tsy manaiky izao mihitsy sady lakonge bandy bogosy tsy foiko koa na somary mampifilafila azy hatramin'izay taloky nisy filafila ary nety malala Jona, fa taiza ianao? Fa inona ny antanity ahy? Roa andro ianao tsy nody sady vatroka ny ianao ka nahoana moa ny tsy anontany ahy? Miteny foana zany tiana efa daroana ny takin'inona aza? Rehefa tsy mamy ianao vao samy resaka sy manontany toy izao ny ahy satria fantatra fa tsy hikasy tanana ahy ianao rehefa tsy mamy.
ohatran'ny apetsika ny atezeraka eto ty le aza fa iveriny ty farefa mamo azy zany voatezitra za tsy misotro zao mihitsy vao tena lonilony rehefa mahita an'ity indrindra mahita an'ity miaraka amiko ato an-trano ato. Jona, fantatra ianao fa lehilahy misaina ary mahatsapy ianao fa tsy misy fahadisoko mihitsy. Fa ny kokiny tiany manadio tena amiko eto mbola veriko indray fa ny fahadiovana nisy tamin'ity fotsiny no ny sisiako. Dia inona ny fahadisoko amin'izany? Tena mahatsiaro mangiry firy aho Jona. Izay ny antony tenenako aminao mba mieritrereta kely zay aho. Iny fa na dia noho ny zaza ato akiboko fotsiny aza. Ny tsaratsara raha matoty dia mialy eto amin'izay izay ny andrasako. Fantatrao Jona fa tena tianao ane ahy ka na inona efiko mampieritreritra anao fotsiny aho. Tsy mila ny fitiavanao zany fitiavana tsy araham-bola mahay vantanja tsy misy dika. Fa inay efa zokonao mampolo taona ny tianao? Mazava ho azy miravaka vola sy arenatra ny atapon-dohany reny. Eny tsy misy olazana tsony ahy. Ka mangina koa fa vola boaritra tsy misy ilana azy ty ary sori korariko dia sason faladia fa tsy fe mifotaka andraka ny eny efa ho ataoko ary aza be famaliana manaiky ry hafa tsy mamaly. Mba tena maraina lesy zany ampaniraka akizany ahy zany ividy eno tena mila mambe aky andro fa tena miseho milay be le kalaratsy io fa ona lesy ka mahita tsy mamy rehefa miditra ny trano izy dia manangam-bavy za koa aza nge lesy mba gagy hoe fa maninona elany tsy nety misotro tato ato ka lekitraindrabainina foana rehefa maraina tena zano kely aloha fa mamankala ratsy io no atao mahita hoe noho ny fisinina tonga ho mamy lava. Marina be ny mamanareo ko fa efa miresaka momba ny papanareo ihany hitako otrany tsy mahazoazo azany ho izy iny. Inona nefa nirarahinao an'izany fa efa niteny lava izy efa niteny izy fa tsy niraraiko izay teniny ihany fa ahoana ozy izy aloha mba lazao kosa moa asana kiala ratsy io mila ranodranony amin'ny papa fa hoy izy hoe fa maninona ho ny vavy antitra iny no iarahana tsy aleo ve ho manaja an'le vady ao an-trano. Mazava be fa totoany io efa vadinao io ny saindrainao hitako tandrema ianao fa tsy maintsy mitady ody io tsy mahavoatsika izany ody izany eky mila manao mamy be mihitsy izany ilay androany efa ataoko be dia be mihitsy nitsaka ny lahy tena merci be aky malala ako gasy roa be zao mihitsy no endasiko fa zataitra lahy tena tiako be zany mila mikidrakidra be mihitsy ara alina dia tandremo tsara tsy elahy no aratra be rehefa maraina efa mailo a malala efa milamy maseria eo avoatrano iny ny bokseko tsy avelako iakindrindrina mihitsy tonga dia ataovy afa-jaza mihitsy lesy fitatsika izany seria matoky lahy Estera rekiana fafisavy afampitoro tena raiko miteraka Zona midira ty fa aza eo an-dalantsara no tabataba ohatriny io midira ataoko rehetra amin'ity trano ty mihitsy ny atao tena tia itena mampifamototra ololato avy miditra Jona efa ny folo ralana izao ary aza fitiritiriny eo fa miako datra kivo tena tena karapoka be izy saika andaka ny kiboko sofa mamy fa ratsy izany angamba vo mihitsy ny kiboko ao aloha reny eo Jona ao mitsangana ao nasy tena tray tsy maraika fa tsy maintsy mamaly atena ary ataoko zay afaka izazao akevitiry topambe aloha ikisahana aloha fa tena manipaka toy ny mbola izy tika tsy mitsangana fa manao tsipa-tsoavaly eo toerana fotsiny tapatapahako tena androany za tsy sary-piaran'izay ataony tena sariraiko any fa ny tsy tiako dia hitena atao amin'ity trano ity tena diso mamy loatra izy jereo fa tsy tafatsangana aloha fa rehefa vizanao dia manginy dia avy eo izy vo ampiakariny ambony fandriana tena ho miala atao sako tsy misy ilako atena indeto tiako nety be volona sady mavita sitrapoko rehetra lasa ho atena natory ary ve izy zany efa tafatory
aleo tarisina fa raha zany efa dia tsy ahazakana eto ny tena sarotra amin'ny fomba hoana ny ampiakarako any eo ambony fandriana nefa io tsy azo avela amin'ny tany eo fa angamba dia ina ny ataony io ary efa taitra eo aleo hoe ikirisako ka tena mavesatra be izy zany aloha esory nreto kiraro be sy blouson reto amin'izay maivana ka izy ny fofona rano manitra mila tsy ho zaka natondraka mihitsy angamba izany fa tsy nahosotra tsony io fa tafapesaka kely sisa zay fa tafakatra tena vizana be efa hoteraka koa angamba fa tena reraka ny kipiko nefa nalamba ray metatra aza tsy mbola misy aleo koa dia efa iomana fa andobe eo koa zao io rehefa avy eo odio izy zao tokana manao any ianao manao inona ty ty ny ranonjonao aty fa izy ao an-trano dia inona ny antony tsy akanesany aty ka mamy be izy ala dia nysylifatra teo mpivoatrano dia nitaraboka be izy dia tsy tafatsangana tsony fa mbo mifandrina fotsiny inona koa fa nidaroany kiala tsy vaniny ty taondray izy zao vadiko ve ty atoko an'izany fa dia taratasy ny tena fa aza miseho amin'ilay taona trehako eto fa inona nanyrany an'ty aty amiko mankanesa hony any ianao tsy izany moa nytonga dia nitenena fa mana be tare fotsiny eo ty ka ianao na ny tany dia mivaliko ne ary lasa amin'izay fa tonga any ary efa avy eo fa ahoana lesa tena vomafy arety fa nataon'io inona tato lahy tsy haiko tsony seria ndoka io eto any amin'ny dokotera aloha tena ry le kiala tsy vaniny ty raha maninina io toriko tena tsy nanao inona azo efa hita mamanareo ve zao tsy mbola fantany nga fa tsy maintsy ho hitany rehefa mivoaketsika dia mamana aloha anao ano eo aporisihako be mihitsy mamanareo tsongana seria to misy fofona pipi nga tsy mipipi ampandrina mihitsy tsy nirara iny le kiala tsy vaniny ty zany ianao rehefa nefa efa hoe poritra aiza moa no lalako hoe poritra izy fa efa izy mipipi mpandrina voeniko esory daholo aloha reny seria so hoe menomenona ny dokotera any hoe mahay mipipi any lahy ka anga afaka nalany reto eo ry kiala ratsy ty esory reo soloa reny akanjo kilotony jonny reny efa saika hoe soriko ane reny fa izy ny tsy nanaiky fa hoe nono anao azy aleo esory ny reny seria izasany kely lafa maiky tsika eo esory ny ty aingany reto aleo any ho sitrany efa dia ataoko mahity teny nety tena ohatrany lasa ratsy fivanana amin'ny papanay mihitsy zao no izy moa fa tsy io kiala tsy vaniny io ihany ny fototra izany vavy zany ozina latsy tsy haiko tsony aza miraharahan'izany letsy eto foana hanohana ny lahy etereny an'izao iasy zao foana nkiariny ety zany nefa raha iasy eo dia tsy maintsy hoe amelona sy karakara amin'ny felana sy ny zanany tsy maintsy efa tonga ny any amin'ny papanareo nge zao hoe tsy mbola misy lamba hiterahany ao ka za mihitsy ka iny resakiny mihitsy ny sakidaroany mahakery hony anao be voka zanak'olona nefa rehefa avy eo ny zaza tsy tafiana dia tsy zakany lahy ve ny ahazony ladaro ka tsy rary ny lesy zany so ihany aloha fa nisy anao ry nety fa ratsy zany angamba ny tena dia efa lasa dara mihitsy sady mifahitako n'le papanareo iny kosa aloha dia tena le mpiziriziry amin'ny heviny tsy azo zongozoniny zany ka za mihitsy ange mampifamaly azy sy mama ao hoe neny le ry zany rehefa zay dia zay foana fa ty filany ity zany ny lasa takalony anareo rehetra raha izaniko raha za laha vao mainka atao mahita foana iny ao ka rehefa voadona amin'ny papa dia any amin'ny amin'ny mamaly dia tena hanomboka indray ny lalao efa lasa reny ny fianakavianao na nelynkely lahy teto nandritra ny tapabolana sady efa teraka ihany ianao vao zay ataonao ry jona io efa pirofo mazava ny fitovianao amin'io zazy io ka tsy misy raha raiko an'izany tantara vaovao indray ny isy eo manomboka eto jona inona fantatry fa za tsy miasa ny matezisanao iny efa nresaka tamin'ny mama fa vonona nitazany zanako izy rehefa miasa sy fanarahanareo andraka tsy rarahako fa nihiditra amin'ny andia amin'ny manaraka amin'izay zao ny tanjoko dia ny sara-panambadiana esory eo tsy hainao zany ry jona dia ho hitantsika eo azy velana tena saika tsy fantatro marina
fa ahoana ianao lasa nahikozatra be ohatran'izao? azafady fa tsy resaka aminao a. Fa ahoana tena heverinao fa mpanao ratsy sy anadalanao fotsiny ve a? mainka fa eo ianao andehanako. Velana mampalahelo ianao. Dia izao sisa niendrika amin'ny valo mainty manga ny daroko angamba zao io. Gaga mahatsiara lehilahy ohatran'ireny ny vao tsara saina vetivety ry Velana. Iza ny tianao tenenina amin'izany? Fa invadinao iny fantatro tsara ny ray aman-dreny fa mpanambaka vahoaka pisoloko volan'olona izay nananany andreo tranobe ireo. Nanahakazy fetsifetsy daholo ny zanany tia vola. Iny jaony iny moa dia niaraka tamin'ny vehivavy efa lehibe noho izy. Inety ve? Fantatrao tsara. Efa saika ampitandrina anao fa tsy haiko mihitsy ahoanao fomba lazako azy aminao. Ianao koa moa tsy nety fandray tamiko mihitsy. Nitikizo tokoa saingy indrisy tsy afa-miala amina. Fa ahoana? Raha onany anga ianao? Zarana aza izy araka amina dia zao ary fa eo amin'ny fomba anay no antony. Fomba inona? Tsy fomba aminay mihitsy izany vehivavy misarabady izany. Izany anie no tena antony sy nanekeny dada sy mama mihitsy. Zavatra tena ratsy indrindra hono izany miteraka nefa tsy misy vady izany sy no hoe misara-panambadiana. Dia na mijaly be aza dia eo foana. Tsy maintsy aretany satria sitrapony ny rotsaka eo amin'ny fanambadiana. Ty le fomba rahanareo no tena hafahafa amiko kokoa. Lehilahy koa ve moa tsy mahazo misarabady? Ny vehivavy ihany tsy mahazo misarabady eo amin'ny fomba anay ka. Tsy fanaovana tsinontsinona vehivavy tanteraka ve zany? Tena marina? Tsy haiko fa tsy maintsy makatosy manaraka an'izay fotsiny izay. Dia jereo vao maika manao ny tiany atao mihitsy mivadinao no io fomba io. Tsy fantan'izany ka tsy tiako ampahafantarina azy koa fa efa fantatro ny tena toe-tsainy. Dia tena mizaka mangidy ianao ka sady le nety misy amin'ilay hoe izy mibaiko mivadinao. Tena marina izany satria be voly nety dia tian'izy mianakavy afa-tsy le dadany ihany. Mety efa naova ihany izay le rangahy iny ka mitsorika aminao fa volako antapitrisany nosolokiny iny. 10 taona lasa izay fa tsy nahoako averako moa no natao. Izany ve? Fa iny rangahy iny any mba tia izy ara nisy taona nanome vola taonay mianaka sakafo. Fa ijaona ve tsy manome anao? Izy anie tsy mety miasa mitango fotsiny izy. Zaho zao hitady asa dia anatitra ny zanako tiany amin'ny mamanay. Tena mampalahelo ianao izany tofelana. Zaza kely io dia hiasa ianao. Zao iny misy vola dia mandehana mody. Ty numéro-ko dia atsoya rehefa mila vola ianao. Tena raisiko ty vola tiana dia tsy fombako azy izany. Tena misaotra. Zao no izy felana tsy ratsy saina aminao diovo ny sainao. Dia ahoana ny atao Rinety misy tena azo atao mihitsy miara-mipetraka tsika. Ka hitandre raha eto amin'ity tanàna ity ange dia sahandy ery manakorotana isan'andro le izy fetraikany amin'ny mihitsy any tsy tiako Rinety. Roa anie ny tranoko chérie ary izay ana dia an'lahy zay. Tena misaotra mihitsy chérie. esoroko tsy misy atakandro mmpanofa raha eo amin'io tranoko raha io dia mifindra anytsika. Dia tsy atao fantatrika aladondrana zany? Tsy dia tsy entina izy. Ahoana tsara? Entina izy hoa. Entina ahoana? Motsy ny isaraka aminy moa ny tanjony lahy. Akaza mihitsy ka. Dia entina izy izany hoe hiaraka hipetraka amintsika sy lahy dia rehefa leo dia misaraka ho azy. Zay hoa. Tena hevitra mety tokoa ny endry chérie. Indray tsy tonga tato an-tsaiko mihitsy. Fa zao tsy atao fantany hoe hiala ao nareo fa vao miala amin'ny mpanofa dia tonga dia mifindra nareo telo mianaka efa miandry ihany amin'izay. Fantatro Rinety fa ny asoantsika ny tena kindrindry zay indrindra. Noho izany dia tanterahako atsakany sy andava ny tenindry rehetra. Petsaka lesy ny jilambody kely fa elany tena tiako indrindra. Andraiky dia zao atao an-tsaina hoe mariage be igagana ny antsika sy lahy rehefa misaraka elasy felana. Tena za mihitsy ity mifandriko chérie. Any an-dafy amin'izay fotoan'izay no nafarana akanjontsika roa zao kosa aloha le akanjona prince reny ny tena tiako dia ny anandray le midoroboka be ohatran'ny vorontsilozy reny. Ataontsika rarakiva ireo mpialina sy mpanenjika antsika ireo amin'izay. Fa chérie ohatran'ny be ty aleo fa iantso ny mpiasa dia chérie mba sitoka kely ake fa tsy maintsy mambe indray zany miditra ny trano androany Zany mihitsy ange ho ahy. Natoka be aza dia vao vidintsika izany fa za matahotra lahy.
ataovy mety tsara fotsiny akintsaka ataoko amin'le milay be mihitsy. mesika ka hoany izany ranety a atao tsy niantso mihitsy. ai manaitra kory Victor o. Ie maninona koa nareo lasa taitaitra. Ianao mihitsy ny manaitrako izany lazaina fa taitaitra ary ohatra mitsikilo izay alehako mihitsy anie nareo izany Rafika. Tsy tianao nga zany ianao aza mba misy mpanara-masoko. Aza mba hivazivaziana ary Victor fa hony tokoa aloha resaka sendra reko ty lasa n'le vadinao nireo trano vaoanao reny. Ie dia nanaiky be fotsiny tianao nefa nareo raha tsy vita ninina akory. fa efa nananjanaka tamin'zareo tena marina mihitsy zany ireo resaka henoko ireo fa ireo telo tamin'ireo vivavinao ireo samy mibata-trano ray avy satria nanananao zanaka ray avy ry zareo zany ve? ary ianao rovina no hiteraka sa miandry zazavaty amiko. Ianao azy efa tsy misy trano alaina tsonoko zaza ka ny tranoko tany amin'ny faritra nisy atsika nge lasandry zareo fa ny eto Antananarivo efa manomana ny anangana anankiray fa leo manofa nety mitady avetsifetsindray ve raha Victor anorina trano amin'izao fotoana izao ve? Za zao raha lazaiko anao fa saika fotsiny volondohako vita le tranoko faharoa izay nefa rihana roa fotsiny sy efitra valo ka ny ataoko efitra fotsiny ko hipetrahako dia miaraka amin'izay vadiko amin'izao sy ireo zafikely any origina. Mahita izay vady hovadiana zany raha Victor raha inety indray aloha efa tsy mety aminao dia ho izany foana koa ve akino avalinao ka tsy misy afa-tsy zany zay Victor ka eny ary efa hoe angony daholo ny entanao sy ny zanakao. tezitra loatra ianao ry Jona mipetra kely aloha ianao. Tsy ianao no mibaiko ny teniko narana dia hoay zary sika marina fa nandroaka indray ny rainao teo tezitra loatra koa angamba izy satria ianao mbola mamy sy mitabataba lava ka tsy misy raraiko an'izany tankely tsy misy dika an'ity tamin'ny mbola misy alahelon'olona ity tena marina ny telo le rangahy iny fa inona mbola ianananao eo eny eo fa ahoriko daholo ary ny etako dia ahoana ny hitondranao an'ireo fandriana sy aromaro ireo ary le seza tsy misy ny elan'ny volanao rehefa izay nentinao niditra teo no eto mivoaka marina sy hoeny amin'ny sisin-dalantsika ry zanako kely no hipetraka atao ahoany izay indray zany zao ny zava-misy vao tsy maintsy ho zakaina fa inona re ngongonona nyty eo miresaka amin'ny zakaina kely re ahy tsy ilozana miresaka amin'ny zaza tsy miteny io fa ny atao aingana eny ataoko aingana nge alala izay lazain'ny mama moa elahy elahy no efa fanafotony mama maninona no nafeo ahy elahy mantsy ny zakaina hita mihitsy tony efa ho lasa adala tsy adala zany moa mama ary zakainao tsy adala mamanao dia valivaly io ihany fa so dia verinao fa tsy henko daholo ary zany reto fa vony izay dia idio isakosika eo betsaka be ny ianao zany atao mila tsy ho zaka zao fa so dia verinao fa zany hitondrana io babe eo ny zanakao dia lolo avy io sakosika io nenao vimbiny iny ary avy eo maka an'ireo vilany sy vilia ireo John fa tranisy ty tsara be ty mandina ny vava manomboka eto midira ary aty fa tsy aly toa efa feno entana angakany any ianao ampidiro aty reny sakosy reny fa tranon'izy ato ry Jona jereo reto tsara ny fanaka sady tsara bidy daholo efa tonga ato nety tonga soa aty amin'ny tsotsoromamby isarahana ary kala tsy vaniny tya John fa ahoana izao ahoana amin'ny ahoana iny fa maninona ty koa inety ka azavao tsara kely aminy ry sheria elako misy fantatro tsara fa tsy miasa nefa voaroko amin'ny tranoko ka noho izany dia tsy maintsy mila fanampiana sy vonjy aty amin'ny nety dia misora satria vehivavy tsara loatra izy na nome an'ity trano ity sy nanaiky ny hitondraka anao ato mazava eny mikala tondrony ity ve ny teniny hoe misaora misaotra anga vitan'izany fotsiny fa eo miakohaka eo anatrehako sy tsahako tapon-doha aloha aingana ay mora tenenina ohatra zao dia nohy amin'izay
ary rehefa tenenina ary ty dia mamaly hoe eny tompoko a. Eny tompoko. Zaho efa nroahako mipiasako noho izany ndrimy manao ny raharaha rehetra ato ankoatra ny fandrahoana ny sakafo fa sao dia mamosavy anay ato tena. Eny tompoko. Dia aseho azy lesy le ireo efitra ho borsiny isan'andro dia ny kabonisy ny lalatsara lavabe io atao mangilatra tsara. Somary voretra manko mpanofatra amin'ny tato dia ohatran'izao ny eritreretiny hoe madio fa amiko izao tsy madio mihitsy izao fa ny amiko dia azo hitarafana mazava tsara mihitsy. Mazava? Eny tompoko. Misolo isaky ny 2 andro ireo rideau 20 ireo sy drap 20 dia atory azy kely ange chérie ny fatorin'izy mianaka. Ambany tohatra eo anareo matory. Izao ny fitsipikary tsy mahazo mivoaboaka ato amin'ity trano ity fa tandremo. Izay mihitsy. Efa sitrapolo ny ovadiko dia mazava fa manaiky ny tiako sy ataoko rehetra. Fa rehefa ohatra ka tsy mahazaka an'izany rehetra izany dia na izao dia izao aza dia manao fisarahana. Mazava. Mazava. Andao amin'izay ry atoranao ny efitra rehetra. Faza amin'izay. Andrikako tena hotsaka hatramin'ny zanako marina. Raha mangatsiaka iny fa mbola ho avy ny rano mangotraka be aza taitra. Dia inona izany ataoko izao? Anokona sakafo ve? Tsy efa niteny ve aho hoe tsy mahazo manokona ny sakafonay dia tena sy ny zanako tena atokona. Ary tadidio fa amin'ny 7 maraina miaro ny isan'andro. Manadio ny trano sy manolo an'izay soloana. Avy eo manasa lamba. Eny tompoko. Ary mitsangana amin'izay fa tsy lozana miana any eo Aleo re tompoko mba hanolo ny akanjon'ity zanako ity fa tsy ireo ity izy mangovotra. Tsy misy rarahiko an'izany Lasa ataovin-draharaha. Eny tompoko. Fa iza mafy be izany tokony ho iza moa efa andery aho fa hibaby an'ity zanako ity dia tandremo sao dia mihika kely eo io zazy io fa dia atsipoko any tokotany any amin'ity andro vao mangirany ratsy ity ny tabataba eo. Zay mihitsy. Noho izany dia ataovy izay tsy tomaniny io zazy io. Eny tompoko. Ao fa omeko nono izy. Tsy lozany ty ampinono ao Lasa rangaha ataovy amin'izay ny atao fa aza manatabavana io sitrapotena ny tianambady olona tsy vonina amin'izany. Hita ho alesiko ny tady loza. Fa foza ve sa sokatra amin'ny manao raharaha ato jereo any ny lera fa efa amin'ny 12 nefa ny fampirimana nyity trano tsy mbola vita kory ny atsasany. Ka tena voafulana ny ilay izy tompoko Omaly efa nadefitra. Efitra ray ve andro manontolo. Zao ndray tsy mbola vita ny efitra faharoa nefa mbola efitra ny diovina ankoatra ny lalatsara ambony sy ambany. Zao tsy misy tatabava aminao foana eto. Fa karava sitolony biby raha misy atra seria. Mba iantra re tompoko. Jereo ny tanako fefarovitra vy fikosehana rodiny Izany ihany ny fitaraina an'ity eo. Tsotra ihany ny vahaolany. Misaraha amin'ny jauna dia milamina io. Aleo fa ezaka ary ahy ezaka mitandreo raha rehetra ireo. Seria. Ao anake. Sao dia mba nasiany laody be miraikitra ary io Ohatrany tsy mieritreritra n'izany hoe hisaraka izany mihitsy anie na dia efa tia amin'ny tanin'ny rafivaviny aza. Tsy mahan'izany odody izany aky seria. Izy mihitsy nefa marary saina amiko. Ny tsy tiana ihany anie hono eky vao maika miraikitra dia miteny dia inona indray ary ny ataontsika seria? Ho tiavina indray ary ve izy? Azafady kosa aleo fa ataoko amin'ny fanaovana azy ampisehoko hoe iza marina moa nety be. Rehefa tsy mandaitra izany dia mitady hevitra hafa tsika. Ataovy mihitsy Orikala dondriny ty ahoana tompoko? Ahoana loto be io? Tena nidioviko tsara io ka. Mbola sama manty. Sao dia tsy rariny intsony tena voadarika isan'andro dia anino ny tena? Anohatra? Efa inona izao Androany. Ataovy mahita internet rehefa be saina azy. Ny voloko. Mangina. Miongotra mihitsy. Ny tareha indray no vitina seria azy. Raha manohatra anao eo ataoko tamba be. Mifona re. Efa tsy anotsony are. Marina tis. Tena anao mpiteny anay foana ato isaky mimetrika. Mifona re tompoko. Tsy amesina tsony. Rikoriko. Rehefa mbola tsy afadratsiny izy dia sy mijanona ny tanany fa mamely foana. Aleo anao foana io seria. Tena sady atao tranoko avokizako sakafo mbola atao tena maloto ihany ny tranoko itsahako. Efa ho dioviko loto kely io ary. Akany anare. Diovy malaky. Iny tompoko. Mahafinaritra mihitsy anke izany maraina eto anilany tindry izany ory tsara fa tsy atao fanotrana rafivavy eo ty tongotra
tiako loatra ny ianao serie eo bisou kely. Atao bisou be mihitsy ka. Aizany tianao alehantsika rehefa avy eo. Any amin'izay toerana tian'lahy tsy lozana mijerena eo fa ny tongotra atao tsara ho aho. Eny tompoko, tena tsy menatra mihitsy reto. Raha tsy izao ve dia tsy fantatro hoe mifankatia. Dia isotro ronono amin'izay ve serie? Eny kia. Eo ary fampisotroako lasa amin'izay miala teo. Sao ny lamba. Eny tompoko. Dia eto mivoaka any koa ilay zanako so hitomany andraka dilo sofina anay eto. Eny tompoko. Tena reraka ny vizana saingy tsy misy hitarainana. Ny asa mafy nefa ny sakafo tsy zarizary foana nandritra n'izay efa bolana nipetrahanay teto izay. Velana ohatray ty ianao fa biby ve mivadinao Tsy fantatro tsony fa tsy izy rerany manao an'izao fa izy sy nety vadiny. Ka andao tonga dia toriana avy hatrany. Dia ahoana ozy ny ray aman-dreninao amin'izao? Enao mihitsy ny tiako iaonany satria dia tsoriko fa nandositra tao amin'ny isanay fa tena tsy zakako tsony. Sofa mbola voatahiriko tia numéro nomenao aty. Andao any amin'irenao ry Velana. Minao fa tsy hanaiky an'izao mahazo anao izao kosa izy ka. Tsy tena tsy sahoany ahy. Diso nandala loatra ny fomba izy ireo ary ilaza fa zany diso amin'izao. Ka teneninao anie hoe hatramin'ny sipanjaona midariko anao koa hoe na inona aza nefa fomba dia mbola ilefitra amin'izao kosa ve? Fantatro loatra ny ray aman-dreniko ka tsy adala nanatona sy mila fanampiana aty aminao. Eny ary dia sanatria hanosy-potanana anao kosa amin'izao mahazo anao sao fa lazao inona no azoko hanampiana anao? Mila asa eny fa na dia asa trano aza izay ahafahako mitondra n'ity zanako ity fotsiny satria tsapako fa atao tsinitsina tafahoatra ny vehivavy rehefa tsy manam-bola ary vonina nisaraka amin'ny jaona nefa tsy mbola zao aloha fa aloha rehefa sitrana tsara. Mampalahelo loatra ianao ry Velana. Iza nefa no mandray anao hiasa amin'izao toe-batanao izao sady maratra no mahikely. Dia andeha angateka any amoron-dalana zany ray zaniko satria tsy ho any amin'ireo ray aman-dreniko mihitsy Tsy ry Velana, tsy avelako eny amoron-dalana izany ianao fa zao ho raisiko mangingina hipetraka any an-tranoko ianao raha mety. Hiasa dia omena karaha misam-bolana. Ahoana, ekenao? Tena ekeko daholo rehefa tsy any amin'ny ray aman-dreniko sy any amin'ny jaona sy ny vadiny. Ary tena nanararoatra antsika tsy teto tontolo andro izy zany dia lasa tsy nitondra ninina mihitsy ange. Jereo ireo ny akanjon'izy mianaka ireo daholo. Dia ahoana ny atao amin'izany ary? Vao maika lesy tsara zany inona mahataitra ny lahy amin'izany? Ka le izy naratra inyko. Maninona? Sao dia ho torian'ilay ray aman-dreniny satria tsy maintsy ho any izy. Sy lazao koa hoe nanao sipa izy dia nidaroany lako. Dia raha toriany isika roa satria hoe tsy vita soratra. Zany ve tsy ho hita ny fialana amin'izany aza matahotra foana ny amin'izany ho ahy lahy. Matoky anao aho zany serie fa raha za tena ohatra mbola tsy hitako izay atao Zany nge mbola mahazaza ny lahy. Sambatra mihitsy manana anao terinety milamina amin'ny lafiny rehetra efa tena ampitraika efa amin'ny zavatra rehetra kindria. Fa miteny efa matokisa aho tena matoky andria kisa serie. Ka ahoana? Misy tsy azoazonao ve? Efa nizarina ny hiboka trano ary nga Victor dia ohatra ny lasa mandeha ho azy amiko ny tsy nivoaka tao trano fa mba inona ho any vovao miela ny velany any? Hatreto aloha tsisy. Hitako foana mivezivezy ao an-tanànany teo aloha le vadinao. Ineto koa mbola manao ny asa fanaony fa tena tsy misy resaka momba anao mihitsy Raha zany mety tena mbola tsy nitady atany aminay mihitsy izy. Zany tokoa satria na ny fianakavianao azy ohatra ny tena milamina. Mo ny trano findranay koa tsy hitan'ireo fianakaviako. Za zao ry Velana tsoriko aminao tena isan'ny lehilahy nampitondra mangidy vehivavy hatramin'izay lazaiko anao fa 250 ny vadiko. Raiky ambiny folo? Zany ho efatra tamin'ireo no terahako. Fa le renjanako rehetra teoriana nanambady fa za dia lasa ny andafy niaraka tamin'ilay zanako izy. Efa zokonao daholo ilay zanako ireo. Vavy daholo zareo. Ary efa mananjanaka ihany koa. Rehefa narary dia izay no nampiova voalohany. Satria dia vehivavy no nikarakara. Nanambola be fa tsy afaka nandehandeha mivolako itsabo mivola mantsy ny tena nampirehary ahafatratra ka nanaovako tsinotsinona sy nanambaniako vehivavy. Tena samy manana ny tantarany tokoa ny olona rehetra ka. Za nahatsapa fa tena diso tafahoatra nataoko tamin'ireo vehivavy izay niaraka tamiko ry Velana.
Irifiry sy ranomaso lava fa tsy mba nisy ny rarahiako akory. Roa taona lasa izay dia tonga saina tanteraka ary vonona ny anajan'ireo renin-janako sy ho tia ireo zanako vavy rehetra sy ny zavikeliko misa 7 amin'izao. Nomeko trano ray avy zareo eny fa na dia efa nanambady hafa aza fa ireo zanako vavy tamin'izy ireo sy ireo zavikeliko izay vavy daholo ny tsonjovoko amin'izany. Tena tsara ny nataonao dia tsy manambady tsony ve ianao izany? Ie, tsy mieritreritra ny hanambady tsony aho fa ny kolokolo an'ireo taranako efa maromaro izao sisa ny tanjoko. Anamboatra trano ray eo amin'ny 10 kilometatra mialan'Renivohitra misy azy io. Efa herintaona mahery zao nanaovako azy fa efa kely sisa ny tsy vita. Eny somary lehibe io trano io ka izay no mahasarotra kely azy. Ny taranako ny tsonjovoko amin'io satria hitako fa ho maro izy aoriana kely ao ary rihana efatra sy efitra betsaka no ataoko. Dia raha tianao dia omeko efitra ray ianao sy zakaina kely rehefa vita sy mahatsara io trano. Dia misaotra anao foana ny amin'izany ndrika Victor ary miala tsiny koa tamin'izay nifandraisako anao tsy misy fanajana taloha ireny. Efa lasa ray ny velana ny ho avy ny mpanjinina. Fa misy inona ny eto ny antso amaika ianao? Misy bizina avy any? Tsy resaka bizina aloha ilay izy. Ka ohatra ny hafahafa angenao zany Leo be ary Victor Leo miaraka amin'ny jilamboto fa nanondrana nanga le bandy kely iny ka moa ve tsy ny lasa vadinao sady tao mipaopoka be mihitsy ny mariazy nareo ko. Le nanambady vita mariazy mihitsy ny hitako fa tena tsy nety tamiko Ny vehivavy rehetra ary nety maniry fatrasany mba ho atao mariazy. Ka ny vehivavy rehetra tsy mitovy tamin'izao tsy natao raharaha tena nahatsiaro sambatra mihitsy fa amin'izao tena mijaly sady amin'izay miampy an'ireo avambady mangataka sy mitrosa lava atao tranoko ato tena leo be mihitsy Kinenao ary zany ohatr'izany zakainao fa ny hain'ny vehivavy sasange mizaka zavatra be dia be. Eretao rery eto fa safidinao no nanambady azy Victor aleotsika samy mitovitovy ireny hiaraka sady ianao mino fa mbola miandry Efa taloha ela be any ny ila sy ny andry anao ronety andray kosa ry Victor fa ankehitriny efa feno ny toerako tsy mila vady tsony afa mikolokolo sy manao izay hatafitan'ireo taranako sisanao ataoko. Asa manao ansany ry Victor Zany ka raha ny marina le tianao na reny taloha reny ary fa le ditranao tsy laitrako. Marina ny ianao tsara nataonao raha tsy nijabaka tamiko tamin'ireny satria efa tsy zany tsony amin'izao ary efa najaniko hatramin'ny fitiavam-behivavy tafahoatra. Victor na mbola maro vehivavy aza ange ianao dia hiaraka aminao foana zao no izy ronety ajao mivadinao le norom-bahanao teo an-tany amin'ny malemy tafiditra tsara ianao zao ohatrany tsy misy firy-taona koa ro vadianareo dia efa mitaraina sy mitady itsoko tianao to mandatsa ange ianao zany fa fantatrao ve le vadiny John taloha akizy teo amin'ny tanàna ny toerana taloha iny fantafo tsara mihitsy ve fa hoana tokoa no natonga azy no lasa tafita be ohatrany iny tadidiko tsara izy nanatra ny taratasy fisaraha-panambadianany zareo tany amin'ny John fa tena ny zesta be sady lasa vavety be mihitsy kala samy manana ny fiainany sy ny nataony ny olona tsirairay ronety ka tsy fantatrao izay tsy ambaratelo any aleo aloha andefa mbola be ny atao fa izy ianao mipetraka ny amin'ny rehetra any mandram-piaona aloha indresy tena vo mafy aty tsy ny rarahako na dia Victor aorony ny entana ry John ina nga andeha hanao vakansy sika ianao ny andeha hanao vakansy any amin'ny ray aman-dreninao maninona izay efa namitiko ty trano ty ka mila miala eto fa ho tonga amin'ny herinandro ny tompony ahoana tsara ho herinety efa lasa domelo ny fisotro toka isanandro koa ve ty ianao ka tsy maheno tsara angorono any entana dia lasa miverina any amin'ny ray aman-dreninao ianao mazava fa ahoana kosa kiza ny fanapaha-kevitra tsy misy fifampiarahana zany ronety fa inona mahory atsika no amidiny trano fa misy ariarinao tafiditra nga amin'ity trano ty sy le trano ray efa lafo ny hoe hifampiarana ory dia ory tokoa Andriamatoa John mampahory ihany fitrongisan'ireo fianakavianareo vola amiko ohatrany hoe nametraka taty amiko zareo ka tonga isanandro maka tianao anery eo avak'ireo ronety ny volako fotsiny itiavan'ireo ary no ifelana tsy nanam-bola tsy nanana ninina dia natsanganareo mianakavo fahavalo mihitsy tsy maninona raha izay fanapaha-kevitra hoe amidany trano
dia iary petraka amin'ireo fianakaviako sika izany a, sady papa efa manomboka mandray anao. Adala iza koa nipetraka any dia antra ao anatin'ny fotoana foy tsy nety izany fa azafady ny ahy efa vohomana daholo ny zavatra rehetra, ketrika efa masaka efa ela izao fa ianao le zatra nomena tsy tiany sasatra ny tavela eo. Aza manao an'izany kosa kiseria mpivady anesy leo a Jonna, ary aza miseriseri eo fa mahatsiravina miaino an'izany ary andray kosa ki nety malala sandra nga fa marikoriko azy na mifofotoka any ambavany tony ara marikoriko be miaino azy ohatray le ty fa avy aminao ihany angeny na tonga mibando mamilava dia aninona ianao mihitsy no nampiakatra ny vera eo ambavako nampirisika hidariko amin'ny fielana so dia adinonao ary zany ry ty rehefa lehilahy maivandoha ka miasa dia tsy maintsy manaraka ny tenin'ny zipanome vola. Tena vehivavy tsy vaniny ianao, tsy napoziko vehivavy tsy vaniny ohatran'izany tena. Lasa tena mandeha ihany koa fa tsy mampiasa vangy eo tena efa kozatry ny toka sy feno pando io tsy bôgôsy tsony ale John, fa ahoana no nahitanao ny toeram-piasako? Taona maro lasa zay nefa nitady anareo teny Analakely Andromanalina raha nareo le niala tao amin'ilay trano mipetrahantsika iny. Nitady anay teny Analakely? Ka ozy nety hoe sao dia matory eny atsisin-dalana iny nareo ry felana. Firy taona zao izakaina zanantsika? 7 taona izy zao. Felana dia ahita azy mety amelany atsoko ve ianao? Efa ela no namelanao ary John. Tena faly be aky anamela ianao. Vehivavy hafa noho ny hafa mihitsy any ianao ry felana. Tsy diso ny safidy ianao anananjanaka. Tadidinao ve ireo fotoana mamy rehetra ny rahantsika? Tsy adino ary tsy adinao ny lehilahy sy renitry John. Izay no nahatonga ny fiainako hiova tanteraka. Zany? Dia ireo zavatra tsara ireny mba tokony mba tamberiny. Tadidinao ve fa rehefa tratran'ny orana sika dia babeko foana ianao dia... Okzay ry John. Aleo hiditra hiasa amin'izay aloha sao be deto. Dia aza mandeha aty tsony ianao fa rehefa misy fotoana malalaka ho entiko any aminareo zakaina. Tiako fantatra fa tena tiako ange ianao Raha ampiditra resam-pitiavana ianao John, tsoriko fa tsy ifandray aminao tsony aleo hivalina tanteraka izany. Mazava angamba izay. Felana fa ahoana izany fitsipika ka. Izay fa andeha asa? Ndrisy ry fiainana. Tena aleo ihany tsy manao ratsy. Jerety izaha sisa. Tena mampalahelo. Mipetrapetraka very felana. Ngia Victor, manao ahoana? Eto mipetrapetraka eto an-jaridaina eto. Salama daholy. Vao misy ray tonga ny ray aho nga tsy lasaka amin'ny taizan'ireo zanan'ireo ny zanaka vavy tsy androny zareo mihitsy ny hafeno efa taonany zanany dia alefa ty amiko. Ka misy dadabe kosa ny ty Antananarivo itaza tsara sy ampianatra ireo zaza ireo Eno ary felana. Amin'ireo zavikeliko misy 9 reo zao no anirenako ny tsy vitako tamin'ireo zanako Tiako be ny toetsainao ary tena angalako lesona lehibe indrindra amin'ny fitiavan-janaka. Fa mieritreritra ireo ray aman-dreniko foana ho azy ary nga Victor toy ny olona voagezy izy ireo. Izay fomba ve no anariany zanaka? Dia tena enjana loatra aloha fanarahan'izy ireo an'ilay fomba ka. Efa taona maro taoriany sarahako tamin'ny John, izay vao ndresaka tamin'izareo. Jereo ireny nataony fandroahana, latsa, ozina no ilay fomba fotsiny. Fomba izay tsy fanasiana dikan'ny vehivavy. Satria ny sarabady maika moa fa raha tamin'ny vao nandositra tao amin'ny John sy nety no avy dia nody tany aminay mino fa tsy toy izao ny fiainako. Angamba dia 4 miteny Analakely teny araka ny lazainy John ny zazakaina. Dia mba manaona tokoa moa izany izay John. Mety efa hitako miverina any an-tanànana ihany mantsy. Mivary lafo tanteraka izy ihany. Toka hono izao ny vadiny. Le rainy no miresaka amiko matetika any am-piasanako manko mangataka vola. Dia omeko vola koa izy satria izy rery mba tia asy ny antra ato amin'ireny. Tao tena lasa potika be daholo izy rehetra. Efa namidy hatramin'ilay trano be. Aleo re manao marina foana. Marina jereo anao ty izao nahazo vady vazaha tompon'orinasa iasanao noho ny famarinanao. Tena tsapako tena milamina zao ry nga Victor noho ianao nefa mbola afaka nianatra noho ianao dia nanam-pahaizana dia nahazo ny asa koa. Tsy nanao tsinitsina vehivavy tsony mantsy ianao fa niova ary raiko sy reniko kosa indrisy hatramin'izao dia tsy miova. Mbola maro an'ireo vehivavy tena mizaka ny mafy sy mangita ry nga Victor
eny fa na ireo ankohonany ary tsy nanisy fitiny azy ireo. Fa tsy vitsy kosa ireo vehivavy no efa tonga saina sy miadiny zony a ohatra nyleo amin'ny fikambanam-behivavy izay tantananao io. Tehana foana ireo tsindry atao amin'ny vehivavy ary nga Victor isorako ny vadiko fa vonina nampia izy amin'ny lafiny maro. Ianao koa moa eo foana mampalahelo ireo vehivavy maro fa tena mizaka zioga mafy izy ireny. Mizaka nosoratan'ny Soza Marie Yolande. Ponina Laina Zoto Naomi ary Nofy no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nana totosa miarify.